On va lire quelques portions de la parole de Dieu. Amaky andininy vitsivitsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ça se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 1. Zany dia ao am-bokin'ny Hébreu toko faharoa andininy voalohany. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao indaosina hiala aminy isika. Voyez, nous devons savoir bien, même si vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est en réalité. Jereo fa tokony ho fantatritsika tsara na dia tsy ekenao aza fa zava-marina izany. Que notre mémoire Fa ny fitadidintsika et notre cerveau sy ny saitsika et notre constitut humaine sy ny maha-olombelonatsika nanamboarana maha-olombelonatsika, la façon que nous sommes créés, ny fomba izay naharian'Andriamanitra atsika, nous sommes comme une vase de argile isika dia toy ny tavoara tany manga et ça filtre toujours. ary zany dia mitsika Si mandrakarivo. vous faites une vase en argile et vous mettez de l'eau dedans ou de l'huile, vous allez voir que ça filtrera peu à peu, goutte à goutte. Raha manao tavoara tany manga ianao a ka mametraka rano na solika ao a dia ho hitanao a fa itsika tsy Nous ne kelikely sommes izany. pas des vases de vitre, Isika tsy natao tamin'ny vitre fitaratra ni de tôle, ni d'acier. na natao tamin'ny tôle na natao Mais tamin'ny nous vy, sommes faits avec l'argile de la terre. fa isika dia natao tany manga avy Et amin'ny tany. c'est pour ça l'apôtre Paul, il dit, prenez garde Noho izany no nanambaran'ny Paoly apôstôly hoe mitandrema que ce que vous avez entendu ne glisse pas de votre mémoire ou ne glisse pas de votre main. mba izay efa renareo a dia tsy hiala amin'ny fitadinareo a na ho vototra eo an-tananareo. Ça, c'est le conseil de l'apôtre Paul, Zany no torohevitry Paoly apôstôly. que vous devez prenez garde, Tokony hitandrina ianao ce que vous entendez, ny amin'izay renao que vous le mettez dans votre cœur mba ho apetraka ao am-ponao zany et vous le mettez, vous le recevez avec votre volonté et avec votre affection et amour. ary ho raisinao amin'ny sitrapo sy ny finiavana sy ny Ce fitiavana que izany. nous entendons de la parole de Dieu, Izay rentsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra de la prendre de tout notre cœur dans nos pensées mba ho raisitsika amin'ny fotsika manontolo sy ao an-tsaitsika et rehetra dans notre affection sy amin'ny fitiavatsika et de réguler et dresser notre vie selon ce qu'on entend de la parole de Dieu. ary anamboatra sy anitsy ny fiainantsika araka izay rentsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Pourquoi il donne ce conseil? Nahoana moa izy ny manome zany torohevitra izany? Parce que c'est possible, Satria mety ho tanteraka, à cause de notre faible création, mety hitranga no mahamalemy ny na mironana parce que atsika, nous sommes faits de la chair et de la terre. isika vita amin'ny nofo sy ny tany, Et nous sommes une vase qui peut être filtrée. ary isika koa tavoara izay mety mitsika, Et notre genre de vase nécessite un effort ary zany karazana tavoarantsika izany a dia mila de ezaka notre part avy amintsika de bien entendre, mba hiaino tsara, de bien comprendre mba hamantatra et de tsara, bien maintenir. ary mba hitahiry tsara. Sinon, Raha tsy vous zany allez avoir ce problème que Paul avertit. Prenez garde que ce que vous avez entendu ne coule pas de votre main ou ne glisse pas de votre main. dia hiatra aminao a ity fampitandremana nataon'ny Paoly apôstôly ty hoe mitandrema fandrao a izay eo an-tananao a dia indaosina hiala aminao. C'est pour ça Jésus a dit beaucoup sont appelés mais très peu sont choisis. Zany no antony lazany Jesosy hoe maro no antsoina fa vitsy no fidiana. Et Pierre, il a dit,
Si le juste, c'est avec difficulté sera sauvé, où est-ce que les pécheurs et les rétrogradés vont apparaître? petera dia nilaza hoe raha saiky tsy voavonjy ny marina ho aiza kosa no ialehan'ny ratsy fanahy sy ny mpiverin-dalana. Ça, c'est, vous l'avez, the righteous be scarcely be saved, where the ungodly and the sinner shall appear. Répétez de nouveau, comme ça rentre raha saiky tsy voavonjy ny marina aiza kosa no alehan'ny ratsy fanahy sy ny mpanota sy ny tsy araka Laissez an'Andriamanitra. rentrer dans les deux oreilles, et des deux oreilles aller à votre cœur. Ampidiro amin'ny sofinao anankiroa zany ary avy amin'ny sofinao anankiroa dia avatana ao anatin'ny fo. Ce que je vous prêche maintenant, c'est très essentiel Izay toriana aminao ankehitriny dia lehibe tokoa si vous avez désir et décision d'arriver au ciel. raha manana faniriana sy fanapahan-kevitra ho tonga ny an-danitra ianao. La vie chrétienne n'est pas facile. Ny fiainana maha-kristianina tsy mora. Et Jésus a dit franchement aux apôtres, ce n'est pas facile. Ary nambarany Jesosy tampahatsorana tamin'ny apôstôly fa tsy mora izany. Il y a une croix à amener, Misy azo fijaliana entina, il y a une lutte à gagner, misy ady tsy maintsy andresena, il y a une guerre contre la puissance des ténèbres et Satan lui-même en personne que nous allons avoir toujours confrontation. misy ady amin'ny herin'ny maizina sy satana mihitsy no tsy maintsy akehantsika ihany koa. Alors il y a la possibilité Ka dia eo zany ilay fahafahana que vous oubliez mety anadinonao et ça glisse de votre main dia vototra eo ou an-tananao de zany votre pensée na amin'ny sainao ou de votre mémoire na amin'ny fitadidinao que c'est possible que vous pouvez perdre votre âme. ka mety ho tanteraka ny ahaverezanao ny fanahinao. C'est pour ça la Bible a mentionné clairement Noho izany dia nambara ny baiboly mazava tsara que c'est possible que ça glisse de votre main. mety hitranga ny ahavototra izany eo Vous am-pelatananao. dites, mais comment c'est possible d'oublier ou de laisser des choses éternelles glisser de ma main? dia hoy ianao hoe ahoana no mety ho tanteraka izany hoe anadino na hamototra zavatra mandrakizay avy eo tanako. Vous allez, si vous voulez chercher, vous allez voir à Tananarive des milliers qui étaient sauvés. Ici et maintenant, ils sont plus sauvés. Ils sont rétrogradés et ils suivent le diable. Raha hitady ianao dia ahita amin'arivony eto Antananarivo izay efa novonjena nefa dia niverin-dalana indray ka manaraka ny devoly. Paul a dit, Dimas, il m'a abandonné et il a aimé le monde présent. Hoy Paoly, Demasy nandao aho fa tia izao tontolo izao izy. Et une autre fois, il dit, il y a beaucoup que je vous ai mentionné une fois, oh, ils aiment le Seigneur, ils sont chauds dans leur cœur. Maro koa ny fanambarako taminareo hoe tia ny tompo mafana ny fony. Mais maintenant, ils sont dormants. Nefa ankehitriny dia riendremana izy. On a dormi la dor de la mort. Natory ny toromasom-pahafatesany. Ils sont fous de nouveau de Dieu. Tsy raha intsony Andriamanitra. Ils ne lisent pas la Bible. Tsy mamaky baiboly Ils ne intsony. prient pas. Tsy mivavaka. Et le dimanche ne vient pas à l'église. Ary ny lahady dia tsy tonga ty am-piangonana. Et le diable qui les a quittés une fois, il a retourné de nouveau, mais il n'est pas retourné seul. Il a amené 7 camarades avec lui qui sont plus pires. Ary ny devoly izay efa niala tao aminy dia niverina tao aminy indray ary tsy niverina irery fa nitondra 7 hafa izay ratsy kokoa. Et la fin de cette personne sera pire que le commencement. Ary ny fiafaran'izany olona izany dia ratsy kokoa noho ny tany am-piandohana. Et l'apôtre Pierre a expliqué, il dit, ça aurait été bien à ces gens-là n'auraient été jamais sauvés. Ary hoy ny fanazavany Petera apôstôly hoe tsara kokoa ho an'ireny olona ireny tsy ho voavonjy mihitsy. Parce que maintenant ils sont comme un chien qui vomit sur le sakaf qu'il a pris. Satria ankehitriny dia toy ny amboa miverina amin'ny lony. Et après qu'il a vomi, il a vu que c'est ratsi, il a fait sortir sa bouche, il a retourné de nouveau. Amboa izay nandoa ary rehefa avy nandoa izy dia miverina mihinana indray ny nalohany. C'est un bon appétit pour vous aujourd'hui. Mais ça c'est la vérité.
nefa zany ny fahamarinana Vous devez le confronter. tokony atrehanao zany. C'est pour ça qu'on prêche quelquefois très sévère et très franche. Zany no indraindray hitoriana amin'ny fomba entitra sy ampahatsorana Pour ihany la koa protection de votre âme. mba ho fiarovana ny Mais fanahinao. s'il n'y a pas collaboration de votre part, Fa raha tsy misy fandraisana anjara fiarah-miasa avy et aminao que vous veillez vous-même ary ianao mihitsy no miambina et prenez garde sy que mitandrina les choses que vous avez entendues de cette pulpite mba ho ny zavatra renao teto amin'ity pulpitra ity que ne glisse pas et ne coule pas et ne court pas de votre main. tsy ho vototra na hiala na hiaisitra eo am-pelatananao. Alors voyez là, si vous apprenez cette leçon, que vous pouvez retourner à l'ancienne vie et vous arriverez à l'enfer sûrement, sans aucun doute. Raha ohatra ka ianaranao zany lesina izany fa mety ho ataonao indray ny miverina ho amin'ny fiainanao. Maintenant, cette idée ou cette pensée vous fait effrayant, c'est effrayant. Moi, je veux aller à l'enfer. Ni, hein? Ankehitriny aloha zany hevitra izany dia mety ampatahotra anao ka hoe ianao hoe za zao ve no akany amin'ny elo. Non, je suis sauvé. Tsy efa voavonjy Mais si vous ne restez pas dans la grâce et demeurez dans le Seigneur, fa raha tsy mitoetra ao amin'ny fahasoavana sy mitoetra ao amin'ny tompo ianao, si vous restez écouteur mais pas obéissant, raha mijanona ho mpiaino fotsiny ianao fa tsy mankatoa, vous arriverez à l'enfer sûrement. dia ho azo antoka fa ho tonga any amin'ny elo ianao. Et si vous retournez de nouveau à l'ancienne vie et à l'ancienne pratique, Ary raha miverina iray amin'ny fiainanao teo aloha sy ny fanaonao teo aloha ianao, tout ce que vous avez reçu comme grâce zay rehetra efa niraisinao ho et fahasoavana toute expérience, sy ny fahatsapana rehetra, ça va ajouter le degré de la chaleur de l'enfer pour vous. dia anampy ny hafanan'ny elo anao zany. Il aurait été mieux que vous n'ayez pas été sauvé, qu'après que vous êtes sauvé, vous retournez au diable. Tsaratsara kokoa raha tsy voavonjy mihitsy ianao noho ny hoe efa voavonjy dia miverina any amin'ny Et devona. Jésus a expliqué ça. Il a dit aux gens qui savaient la vérité, vous dites, vous voyez, mais votre jugement sera pire. Ary Jesosy dia efa nanazava an'izany hoy izy tamin'ny ireo olona izay voavonjy, lazonareo fa voavonjy nefa ny fitsarana anareo dia mafimafy kokoa. Et ça sera plus tolérable pour Sodome et Gomorrhe, Ary moramora kokoa ny amin'ny Sodoma sy Gomora pour cette ville, je crois, c'est Capernaum. noho ny amin'ny Kapernaum. Ça sera plus pire, plus tolérable. Moramora kokoa ny Sodoma sy Le Gomora. jugement sera très sévère. Ho mafy ny fitsarana azy Pour amin'izay les fotoana izay. gens qui ont connu la vérité Ho andreo olona izay efa nafantatra ny et fahamarina qu'on a goûté une fois la bonté de Dieu et le salut de Dieu, sy efa nanandrana indray mandeha ny fahatsarany ny tompo sy ny famonjen'Andriamanitra et la puissance de la monde prochaine. sy ny herin'ny tontolo ho avy. En lisant ce chapitre, vous allez voir. Rehefa mamaky ity toko ity Mais ianao dia on a hitanao. lu des autres chapitres, Nefa ihany koa efa namaky comme les andiny hafa chapitres dans le toko hafa. livre de Corinthiens, 1er Corinthiens chapitre 10. Tahaka ny any amin'ny bokyny Vous Korintana pouvez voalohany prendre toko folo. référence à la maison, le lire. Vakinao any an-trano zany référence raisinao Quand zany. Dieu a dit, Rehefa hoy le Andriamanitra peuple a sorti de l'Égypte, nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta ny mais olona, pas tous sont arrivés à Canaan parce qu'avec beaucoup, Dieu n'avait pas plaisir. nefa tsy ny rehetra ny tonga tany amin'ny tany Kanana satria tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny mafy. Mais Madame Lot est sortie de Sodome. Raha matoa Lota koa dia nivoaka avy tao a Sodoma, Mais à peine qu'elle est sortie, nefa raha vatany vao mivoaka izy, malgré l'avertissement de l'ange na dia teo aza mifampitandreman'ny anjely qui a pris elle et ses enfants dans la main et le tirer et courir sortir de Sodome et Gomorrhe. zay nitantana azy sy ny zanany tamin'ny tanany ka namoaka azy avy tao a Sodoma sy Gomora. Et il a dit, ne regardez pas derrière, Dia hoy ny anjely hoe aza mitodika any erina parce que Dieu va brûler Sodome et Gomorrhe. satria Andriamanitra andoro any Sodoma sy Gomora. Et parce qu'elle n'a pas obéi,
ary nefa satria izy tsy nankatoa elle a adouci la parole Misal- qu'elle a entendue Misalasala. prononcée par les anges. ny amin'ny teny izay reny no tononon'ny anjely izy Son cœur était encore à Sodome. mbola nitoetra tany sodoma ny fony Est-ce que c'est vrai mon joli armoire dans ma chambre à coucher va être brûlée aussi? marina tokoa ve fa miaromaroko tsara tare ao amin'ny efitrano fandriana dia ho may ihany koa Et toutes les choses jolies que j'ai accumulées, ary ny zavatra tsara rehetra izay nangoniko je veux regarder si vraiment Dieu va envoyer ou va faire descendre de l'enfer ho tazaniko marina tokoa du feu du ciel. raha to andriamanitra andatsaka hafa avy any Voilà, une personne est sortie et marchait quelques pieds aussi, quelques mètres dehors. iny nisy olona nivoaka tokoa ary nandeha Voilà, manivetsaka nous vitsivitsy avons devant tany nos velany. yeux des gens qu'on a baptisés et maintenant ils sont devenus, on ne peut pas dire petit diable, on va dire grand diable maintenant. indreo misy olona zay efa vita batisa nefa ankehitriny tonga tsy azo lazaina hoe devoly kely fa devoly be Si vous examinez ce qu'on fait maintenant et la façon qu'on traite leurs femmes et leurs enfants et comment il s'agit à Tananarive, raha tombananao zay ataony ankehitriny ny fomba fiaina ny fitondrana ny vady aman-jana ny fomba fanao ny eto Antananarivo vous serez effrayé comment ça, il peut être changé. Ça, c'était un babunzi. dia ho raiky tahotra ianao hoe nahoana no niova ohatran'izao izy voavontsy izy nefa teo aloha Comment? ny fomba Mais ahoana Jésus a dit, le diable qui est sorti de lui, de sa vie premièrement, est retourné avec 7 plus pires. nefa jesosy dia nilaza fa ny devoly izay mivoaka tao aminy voalohany dia niverina nitondra fito ratsy kokoa Alors, c'est pour ça, Peter a dit, mais Seigneur, ça sera très difficile pour quelqu'un d'être sauvé, si ça c'est les conditions. zany no antony lazany petera hoe tompo sarotra no vonjena raha ohatra ka izany no fepetra C'est vrai, Peter. mariny zany Mais ce petera qui n'est pas possible pour vous comme un homme, c'est possible pour Dieu. nefa zay tsy azona ny olona atao amin'ny maha olombelona ny olona dia azon'andriamanitra Alors, tanterahana le salut n'est pas appuyé sur ce que vous pouvez faire, mais ce que Dieu peut faire par votre moyen si vous êtes commis à Dieu et soumis à Dieu. koa ny famonjena dia tsy mety ehatra amin'izay azonao mety ho vitanao atao fa izay azon'andriamanitra sy ataon'andriamanitra aminao raha eo amin'ny ny Si fiainanao vous apprenez cette leçon, alors on va vous voir au ciel. raha ohatra ka ianaranao zany lesona izany dia ho hita any an-danitra ianao Mais si vous n'apprenez pas cette leçon, fa raha tsy ianaranao et zany vous ne lesona izany craignez pas ary tsy matahotra ianao de désobéir la Bible aniratsira ny et baiboly de laisser la vérité de Dieu coule ou échappe de votre main, sy amela ny fahamarinan'andriamanitra ho votsitra na itsika eo an-tananao on ne peut rien faire. Ça sera trop tard plus tsy tard. misy zavatra ho azo atao fa ho tratra aoriana Bien, ao arina on va lire quelques versets dans le livre de Hébreux, chapitre 1. dia maky andiny Deux, vitsivitsy verset. isika ao amin'ny bokyny Hébreu toko faharoa Therefore we ought to give the most earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. andiny ny J'espère voalohany que c'est en malgache la même chose. ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao indaosina hiala aminy isika Parce que ces paroles étaient parlées par les anges satria ireo tenindreo dia notonon'ny anjely et étaient confirmées ary no amafisina et étaient exécutées sur toutes les désobéissances de la parole de Dieu. sy notanterahana teo amindreo tsy pakatoa ny tenin'andriamanitra Et rehetra Dieu les a donnés en récompense juste, ceux qu'on a désobéi la parole de Dieu. ary nomen'andriamanitra valiny tandrifiny izay tsy nakatoa ny Alors, tenin'andriamanitra verset 3 dit, comment on va échapper si on néglige tel salut? amin'ny andininy fahatelo do izy hoe ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena izao isika Et continuons, on va lire, c'est clair la parole. dia hovakina famazava ny tenin'andriamanitra dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary namafisiny izay nandre azy tamintsika kosa sady andriamanitra koa no niarana nambara taminy tamin'ny famantarana sy ny asa lehibe ary tamin'ny fahagagana samihafa
sy ny fanomezany fanahy masina araka ny sitrapony. Voyez dans la parole de Dieu, ici ils disent comment la parole de Dieu était bien déclarée aussi par les anges. Jereo fa eto ny ten'Andriamanitra dia milaza manahoana ny ten'Andriamanitra no nitononona tsara ny Exécution anjely de jugement par les anges, ary fanatanterahana fitsarana nataon'ny anjely selon la parole de Dieu. araka ny Et on tenin'Andriamanitra. va lire comment Dieu agissait avant. Ary hovakiana ahoana ny fomba ny asan'Andriamanitra teo aloha Dans Deutéronomie, chapitre 17, versets 2 à 6. ao amin'ny Deutéronomia toko fa 17 andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina. Deutéronomia toko fa 17 andininy faharoa 17, oui. Alors vous lisez de verset 2 jusqu'à 6. hatramin'ny fahaenina. C'est comme ça que Dieu agissait dans l'Ancien Testament. Zany no fomba niasan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Raha misy hita ao aminao ao an-tanànanao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao, na lehilahy na vehivavy, manao izay ratsy ao mason'ny Jehovah Andriamanitra ao ka mivadika amin'ny fanekeny, ka lasa mandeha manompo andriaman-kafa ary mivavaka aminy, na amin'ny masoandro na amin'ny volana na amin'ny kintana izay zavatra efa nandrarako azy, ka voalaza aminao zany ary efa renao dia dinio tsara. Ka indro raha nisy marina tokoa zany zavatra izany ka natao teo amin'ny Israely zany fahavetavetana izany, dia avoay eo am-bavadinao izay lehilahy na vehivavy efa nanao izany zavatra tsy izany ka toray vato ho faty. Amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3 no aminona izay tokony ho faty, fa ny tenin'ny vavolombelona iray monja dia tsy hahafaty azy. Alors on va lire de nouveau verset 2 du chapitre 2 de Hébreux. Dia hovakiana indray ny toko faharoa amin'ny bokin'ny Hébreu andininy faharoa. Paul a dit dans verset 1, voyez là, c'est possible que ce que vous avez entendu, la loi de Dieu, que si vous c'est possible que vous les oubliez et aussi c'est possible que vous négligez à le pratiquer et aussi ça peut glisser et couler de votre main. Ambaran'ny Paoly eo amin'ny andininy voalohany fa mety ho tanteraka ianao izay efa nandre ny lalàn'Andriamanitra, mety indaosina ho votsitra hiala eo aminao zany. Bien, alors vous avez lu la pénitence qu'on a fait des transgressions contre la loi de Dieu et désobéissance. Vakinao ny famaizana ho atao amin'izay nandika ny lalàn'Andriamanitra sy tsy nakatao. Alors dans verset 2 ils disent les désobéissances a reçu une récompense juste de Dieu. Koa eo amin'ny andininy faharoa dia ambarany fa nahazo valiny marina ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Après dans verset 3 il parle maintenant pour la présente disposition ou l'arrangement que Dieu a fait dans le Nouveau Testament. Eo amin'ny andininy fahatelo dia ambarany kosa ny fahavononana ataon'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao. Bien, lisez verset 3. Alors, comment on va échapper la jugement de Dieu? Ça c'est ce que Paul dit dans verset 3, chapitre 2, verset 3. Hébreu toko faharoa andininy fahatelo. Ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika, dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary namafisiny izay nandre azy tamintsika kosa. Ça veut dire tel salut Dieu a donné dans le Nouveau Testament. Zany dia midika ny famonjena izay nomen'Andriamanitra taty amin'ny testamenta vaovao, Une provision d'être pardonné. dia vatsy ny amin'ny mba ho voavela heloka, Une provision d'être secouru avec miséricorde de Dieu. tahiry ny amin'ny famonjena noho ny famondrampon'Andriamanitra. Que ça n'était pas existante dans l'Ancien Testament. Ce qui était attrapé dans le péché, on l'a couvrir avec des cailloux. Zany dia tsy mba nisy tany amin'ny testamenta taloha fa izay tratra nanota dia nitoraham-bato. Mais Dieu a donné provision Fa Andriamanitra nanome vatsy de repentir, mba de hibeka, retourner à lui. Mba hiverenana aminy. Provision de pardon complète.
fa tsy ny amin'ny fahamelan-keloka Alors, tanteraka. si avec tout ça, vous négligez de ne pas repentir et retourner à Dieu, koa raha amin'izany rehetra izany manao tsirampona tsy mibebaka ianao sy tsy miverina amin'andriamanitra, comment vous allez échapper le jugement de Dieu? ahoana no antosiranao ny fitsaran'andriamanitra? Comment vous allez échapper ahoana no de hitsoanao négliger le salut de votre âme amin'ny fanaovana tsirampona ny famonjena amin'ny et de fananao maintenir ferme dans la foi sy tsy mitahiry amin'ny fomba entitra ao amin'ny et finoana, de ne laisser pas le salut de Dieu glisse au coul de votre main? ary mamotsitra na mampitsika ny famonjen'andriamanitra tsy hoe ho atananao. Qui sont les gens qui peuvent perdre leur salut? Iza moa ireo olona izay mety ahavery ny famonjena azy? C'est en question. Fanontaniana zany. On va montrer plusieurs choses, les possibilités, Dia aneo zavatra maro samihafa isika izay rehetra mety hitranga, et vous allez examiner vous-même si vous êtes dans cet numéro. dia andiny tena ianao raha mba ho mpikambana amin'izany ianao, isan'izany ianao. De lukewarm, les tièdes, Ny mangatsitsika que le Seigneur ne veut pas digérer bien. izay tsy mba azon'ny tompo le vonina tsara. Vous êtes ici par votre corps, mais pas votre cœur. Ny tenanao ihany Vous avez registré présent, tonga fotsiny ianao, mais votre cœur n'est pas là-bas, votre pensée est d'autre place. fa ny fonao sy ny sainao any toerakafa fa tsy Alors eto. ce que nous en parlons va glisser dans votre cœur et dans votre pensée. Koa izay risahana eto dia votsitra amin'ny fonao sy ny tananao. Ce qui dort spirituel, Izay matory ara-panahy. oui, la Bible dit, Seigneur, David a dit, protège-moi hein, que je ne donne pas la dor spirituelle, Davida la dia dor milaza, de la mort. Tompo arovy aho tsy ho tratrin'ny torimaso-pahafatesana. Et ce qui néglige la conseil de Paul à Timothée. Ary izay manao antsirampina tsy mitandrina ny torohevitry Paoly tamin'ny Timoty ihany koa. Tiens ferme la vie éternelle. Hazony mafy ny fiainana Tiens manakizay. ferme la foi que Dieu vous a donnée. Azony mafy ny finoana izay Tiens nomen'Andriamanitra ferme. anao. Azony mafy La grâce de Dieu qui est rentrée dans votre ny cœur. fahasoavan'Andriamanitra izay efa niditra tao anatin'ny fonao. Tiens ferme votre connaissance de la chemin de Dieu. Azony mafy ny fahalalanao ny Tiens lalan'Andriamanitra. ferme à le Saint-Esprit que tu as. Azony mafy ny fanahy masina izay Tiens ferme nananao. à la vie de prière. Azony mafy ny Tiens fiainam-bavaka. ferme à étudier la parole. Azony mafy ny fianarana ny Tiens teny. ferme à les dons que Dieu vous a donnés. Azony mafy ny fanomezana izay nomen'Andriamanitra Parce anao. que si vous tenez ferme à cette grâce que Dieu vous a donnée, ça peut vous maintenir jusqu'à la fin. Satria raha azoninao mafy ny fahasoavana izay efa nomen'Andriamanitra anao dia afaka hitahirenao hatramin'ny farany izany. Alors la possibilité de perdre votre âme, c'est très vrai et réel. Ka ny mety ahaverezanao ny fanahinao dia tena marina sy Qui zava-misy. a entendu la parole de Jésus dire le sel est bon, Iza no nandreny tenin'i Jesosy hoe tsara ny sira, mais si ça perd sa salaire, ou comment on appelle ça, saveur, kanefa raha very ny tsirony ce n'est pas bon même pour le remblai, pour le dia sable. tsy misy maso azy na dia anotofana ny tany azy. Alors c'est possible que le sel perde sa saveur. Koa dia mety misy izany hoe sira mamery ny tsatsiny. Et c'est possible que vous, maintenant que vous êtes un petit angèle, Ary mety ho tanteraka ihany koa ianao izay toy ny anjelikely ankehitriny vous tournez à un diable. dia hivadika ho devoly. Vous dites, ça c'est possible. Dia hoanao hoe mety ho tanteraka ve zany? Et si vous voulez, on vous donne des listes des hommes qui étaient angèles et maintenant sont devenus des dévoules. Raha tianao dia mety homena lista olona izay anjely ianao teo aloha nefa ankehitriny dia tonga devoly. Il y a peut-être ici beaucoup de femmes qui vous disent comment leur mari s'est transféré à un dévoule. Angamba maro ny vehivavy izy afaka laza aminao eto fa ny vadiny dia nivadika tonga devoly. Avant, elle agissait comme un angèle. Taloha izy dia nitondra teny toy ny Maintenant, anjely. il est devenu sauvage. Ankehitriny dia toy ny olon-dia Il le frappe, il le chasse. mandroaka. Il n'ose pas traiter comme ça un chat, parce Non. qu'il va courir. Na dia ny saka aza tsy azony atao ohatran'izany satria andositra ny saka. Frappez un chat, vous allez voir, il va courir. Kapohy ange ny saka raha tsy andositra. Marne.
Et comment ça se fait? ahoana kosa nefa Et on a dit à Jesus au malalo, nefa izy ireny dia nilaza hoe jesosy malalo je vous aime. tia anao aho Menteur. mpandainga be Comment vous êtes transféré à un dévoule ahoana ny vadianao ho toy ny devoly quand on a commencé à désobéir la parole de Dieu, rehefa nanomboka tsy nakatoy ny tenin'andriamanitra qu'on a commencé à négliger leur vie spirituelle, rehefa nanomboka nanao atsirampina ny fiaina ny quand on ara-panahy a commencé à négliger lire la Bible rehefa nanomboka nanao atsirampina ny famakiana et baiboly d'obéir la Bible sy ankatoy ny et de baiboly pratiquer la doctrine, sy ampiatra ny et on a fotom-pampianarana laissé une péché glisse dedans leur cœur après une autre. ary namela fahotana hifandimby hipetraka ao anatin'ny fony Après ça, ao on taorianany a zany commencé à aimer le monde. dia nanomboka ty an'izao tontolo izao Et après ça, le diable a dit, je viens chez vous, dia taorianan'izay dia hoy ny devoly hoe ho tonga ao aminao a mais je vais porter des amis avec moi. nefa dia hitondra namana miaraka amiko aho Encore 7. fito amboniko Nous serons 8. dia ho valo izahay Et après, vous entendrez des choses terribles. ary aorianan'izany dia mandre zavatra mahatsiraviny ianao Quelques-uns, ils sont en prison. sasany dia any am-ponja Et c'est la parole de Dieu, ary ny tenin'andriamanitra selon la façon que vous obéissez la parole de Dieu, arakaraka ny fomba ankatoavanao ny ou ça vous tenin'andriamanitra transfère à un ange, ou ça vous transfère à un diable. na anovanao ho tonga toy ny anjely zany na hamadika anao ho toy ny devoly J'ai dit à une sœur, j'aimerais être présent de voir quelqu'un maltraite ou frappe sa femme. Je vais être présent là-bas. hoy aho mantsy ny toerana anankiray hoe tiako mihitsy ny manakika Appelle-moi un olona heure- izay appelle-moi mitondra ny un heure vadiny avant. amin'ny fomba ratsy Appelle-moi une heure avant. adiny ray alohany Et moi, je serai là-bas et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec lui. dia anatrika eo a dia ho asehoko azy ino nanao atao aminy On va le tenir par les oreilles et les pieds. Et on va le caponner jusqu'à qu'il pleure. ho sotominy amin'ny ho tazomina amin'ny sofiny izy dia ho kapohana mandrapitomaniny Faites-nous savoir une heure avant Ah, ou pas une demi-heure. fatal- Comme ça, on a le temps d'arriver là-bas. adiny ray alohan' zany na atsasakadiny amin'izay a afaka tonga any zay Vous dites ça, c'est dans la Bible. Et c'est dans la Bible. ao amin'ny baiboly Le ve zany Seigneur a donné 10 caponi, Et ni on 15, Bible, ça. 20, jusqu'à 39 caponi. dia nanome kapoka folo roapolo hatramin'ny fahasivy evy telopolo On va suivre la Bible. hanaraka amin'ny baiboly isika Vous pouvez être un diable si vous ne suivez pas la parole de Dieu et si vous ne étudiez pas la Bible et vous ne prenez pas garde de ne pas laisser ce que vous entendez glisse de votre main. mety ho tonga devoly ianao a raha tsy manaraka ny tenin'andriamanitra ary raha toka mamela ho vototra izay zavatra efa renao C'est possible. mety ho tanteraka zany Mais aussi, c'est pour ça, c'est la même possibilité. Maintenant, si vous avez Légion ou vous avez ankehitriny koa Magdalène, raha ohatra ka manana Sept diables, legiona neuf ianao diables, na toy neuf an'ny démons. madeleine izay nanana devoly vous pouvez être fito sivy transféré à un ange dia mety ho voaova ho anjely koa et un ianao saint. sy olo Que masina Dieu vous confie l'évangélisation du monde comme il a confié à Magdalène d'envoyer les bonnes nouvelles aux apôtres. ary mety hitokisan'andriamanitra amin'ny fitoroan'ny filazantsara amin'izao tontolo izao ianao a tahaka ny itokisany any Marie Dans la Madeleine. même livre de Hébreux, Paul a dit ne négligez pas ao amin'io les boky réunions. ny hébreu io a dia hoy paoly hoe aza manao atsirampina amin'ny famonjena Et fivoriana à Paul, à Timothée dit ne néglige pas d'étudier la parole chaque jour. ary tamin'ny timoty koa dia hoy izy aza manao atsirampina amin'ny fianarana ny teny Et ne isanandro néglige pas d'aller témoigner. ary aza manao atsirampina ny fandehanana amin'ny Et ne tsorofavombelona néglige pas de prêcher. ary aza manao atsirampina amin'ny Parce que fitoriteny si tu feras ça, satria raha manao ça zany ianao sera le moyen de sauver ton âme et aussi les gens qui vous entendront. dia zany no fomba amonjena ny fanahinao ary koa ny olona izay miaino anao Voilà, le sel peut perdre sa saveur. koa dia indro ary a fa dia afaka Et mamery les ny tsirony virgines peuvent perdre Ici. l'huile qu'il avait ary déjà. ny virjina koa dia mety amery ny solika izay nananany Et Démas
à aimer le monde et à laisser la prédication de la parole de Dieu. Ary Demasy dia tia izao tontolo izao ka namela ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. C'est pour ça on donne vos recommandations. Zany no antony anondrona hevitra anareo. Examinez vous-même. Aoka andiny tena ianao. Il y a deux choses dans ce monde. Misy zavatra roa eto amin'ity zao tontolo zao ity. Il y a deux pratiques. Misy fanao roa. Un pratique spirituelle. Ny fanao anankiray ara-panahy. Entendez bien s'il vous plaît. Eno tsara Si zazatoy. vous examinez chaque semaine votre cœur avec une demi-journée de jeûne et prière, Raha ohatra ka isan-kerinandro ianao tapakandro mandiny tena mandinika amin'ny fanahinao amin'ny vavaka sy fifadikanina. et vous faites une révision de votre conduite, Ary manao famerenana fijerevana fandinihana ny fitondrantenanao ianao. mazava. Écrivez Soraty tous les izy. rates que vous avez fait et faites révision à la fin de semaine. Izay nataonao dia jerevo dinio any amin'ny faran'ny herinandro. Vous allez voir, vous allez être comme David qui l'a dit, cherche-moi et cherche mon cœur. Dia ho hitanao fa ho tonga tahaka ny Davidy ianao izay nilazana manao hoe dinio aho Andriamanitro, dinio ny foko, dinio aho, Examine ma vie. fantaro ny Maintenant, fiainako. je ne vois pas quelque chose de mal. Zao aloha dia tsy mahita zavatra atsy. Mais Paul a dit, je ne suis pas justifié, je suis humain. Nefa Paul dia nilaza zatsy voamarina fa olombelona ihany Alors, aho. j'ai besoin de ton couteau de chirurgie. Quoi Rentre dans mon cœur, ouvre tous les compartiments et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mila ny anty fandidinao ahako a dia hiditra ao anatin'ny foko ianao anavatsava ny hefitrefitra rehetra ampafantatra amiko. Et s'il y a quelque chose que ça ne te plaise pas, guide-moi à la vérité et à la chemin éternel. Ary raha misy zavatra tsy ankasitrahanao a tario amin'ny fahamarinana sy amin'ny zavatra mandrakizay aho. Ça, c'est la vérité. Zany no fahamarinana. Examine votre cœur chaque semaine. Dinio ny fonao isan-kerinandro. Révisez la liste de toutes la méchanceté que vous avez fait dans la semaine. Fantapataro ny listreo fahasiahana izay nataonao nandritsy ny herinandro. Et demandez pardon du Seigneur le samedi ou le dimanche, ou que ce soit le jour que vous choisissez. Ary dia mangatany famelan-keloka amin'ny tompo ihany koa isaky ny asabotsy na Vous allez lahady. avoir ce que Dieu a dit dans le livre de Proverbes, ça veut dire, return at my reproof and I will pour upon you my spirit. Dia ho tsapanao a izay voalaza ny amin'ny bokin'ny obolana manao hoe miverena iaino ny fananarako dia andatsaka amin'ny fanahako aminareo aho. Lis-le comme ça. Ho vakiana Le mihitsy. Seigneur va porter conviction dans votre vie si vous examinez votre cœur. Nomeny ny tompo fandresen-dahatra mihitsy ny fonao a raha ohatra ka mandinika ny fiainanao ianao. C'est ça le verset. Chapitre 1, verset 6. 1, 6. 1, 23 peut-être. Obolana toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Miverena ianareo hiaino ny fananarako, indro ahidiko aminareo ny fanahako ary ampahafantariko anareo ny teniko. Alors si vous examinez votre vie, si vous avez remplacé Koa raha mandinika ny fiainanao les ianao choses éternelles par vanité, ka les nofenonao choses éternelles par des choses de vanité, raha ny zavatra mandrakizay a nofenonao zava-pona vous êtes marard. dia marary ianao zay. Quand vous passez par l'examen et l'analyse d'une fois par semaine, vous allez voir conviction dans votre cœur. Rehefa hanao fandinihana sy fanadinana indray mandeha isan-kerinandro nefa ianao a dia hisy fandresen-dahatra ao anatin'ny fonao. Et vous allez repentir et vous auriez une chance d'être récupéré. Dia hibebaka ianao a ary hanana anjara no voahonitra indray. L'humanité maintenant, elle essaye de beautify outside. Ny taranak'olombelona amin'izao fotoan'izao dia manatsara ny ivelany, miezaka manatsara ny ivelany. Comme Jésus a dit, mais dedans, vous êtes des tombeaux pleins de corruption. Arak'izay nilazain'i Jesosy hoe nefa ao anatiny dia fasana feno rombaka sy Alors taolamaty. faites la même effort que vous faites chaque jour avant de sortir de Kamba la manao maison. fa Vous tola visitez ezaka le miroir. ataonao mialohan'ny voanao ny trano eo akaikin'ny fitaratra
Au moins visiter le miroir du Seigneur une fois par semaine avec prière et jeûne et laisse-le nettoyer tous les races. ireo koa ny fitaratry ny tompo indray mandeha isan-kerinandro dia aoka ho hita eo sy voaesitra zay rehetra ratsy. Si vous faites un effort, vous pouvez être préservé. Raha manao ezaka ianao dia mety ho Si vous voatahiry. négligez, la vie éternelle va être coulée et partir et glisser de votre main. Raha manao atsirambina ianao ilay fiainana mandrakizay dia mety hiaisitra ho votsitra itsika eo Et vous ne pouvez am-pelatananao pas changer la loi de Dieu. ary tsy azonao ovana ny Et lalàn'Andriamanitra. chaque jour où vous établissez votre âme est renforcée, où vous négligez et vous faites arrière. Ary isan'andro na ianao manorina ny fiainam-panahinao ny fanahinao na ihany ko ianao miemotra sy manao atsirambina C'est pour mandrakariva. ça la Bible est très claire. Zany no mahazava tsara ny baiboly Et il ne triche, et ça veut dire il ne déçoit personne. ary tsy mba mamitaka na Il a izany dit, izy prends garde ho izy hoe mitandrema des choses que vous avez entendues, amin'ny zavatra zay efa renao que ça ne glisse pas de votre main. fandrao indosina hiala Parce amin'izany. qu'une fois des gens on a laissé glisser de leurs mains, Satria raha vatany vao namotsitra izany tamin'ny fitanany ny mais olona on n'a pas fuir, on n'a pas pu fuir le jugement de Dieu. dia tsy afaka nandositra Le ny peuple fitsaran'Andriamanitra. d'Israël sont sortis, Ny vahoaka Israely dia nivoaka mais niara pas nivoaka tous arrivés à Canaan. nefa tsy ny rehetra no tonga tany Les Kanana. désobéissants, Ireo tsy les mpakatao négligents ireo mpanao atsirambina sont tombés dans les déserts. dia lavo teny Et nifitra. Dieu, dans sa colère, il a juré qu'il ne rentrera pas. Ary Andriamanitra tamin'ny fahavinirany sy fahatezerany dia nianina fa tsy ho tafiditra an'ireo. Mais dans le Nouveau Testament, Fa taty amin'ny testamenta Dieu vaovao a juré que si vous repentez, il vous acceptera. dia ninina Andriamanitra fa raha mibebaka ianao dia ho ekeny. Si vous retournez à Dieu, il retournera à vous. Raha miverina amin'Andriamanitra ianao dia hiverina On n'a aminao. pas eu cette chance dans l'Ancien Tsy Testament. mba nanana izany anjara izany izy tany amin'ny testamenta taloha. Quelques-uns seulement. Ny Mais sasatsasany ihany. avec la meurtrissure de Jésus et avec le sang de Jésus, Fa tamin'ny diakapoka tamin'i Jesosy sy ny rano et Jesosy la médiation de Jésus sur la croix de Calvaire, et sur la trône de Dieu, nataony Jesosy eo amin'ny seza il est fianganana. là-bas pour médier pour nous, Any izy mba anelanelana antsika que vous pouvez avoir pardon ce soir ifona ho antsika mba azahoanao famelan-kevitra commencer de amin'ny diarifa vaovao. ity ary anomboka vaovao indray et avoir la faveur de Dieu. ary ahanana ny fankasiran'Andriamanitra. Si vous êtes décidé, il est prêt. Raha tapa-kevitra ianao fonina Et izy. après ça, prenez garde. Ary aorinan'izany Vous miambena ne pouvez pas être plus intelligent et plus prudent que Dieu. ianao tsy ho marantsaina sy mitandrina no Andriamanitra. Si ce n'est Maï pas no possible Andriamanitra. d'être perdu, il n'aurait jamais nous donné cet avertissement. Raha tsy mety ho tanteraka ny hoe very dia tsy nomena antsika anao vinanovina zao fampitandremana zao. J'espère qu'on va vous voir ici année après l'autre, jusqu'à le Seigneur vienne. Antenaiko fahita amin'ny taona mifandimby eto ianao Et si on- mandrapatonga ny tompo. Si on ne vous voit pas, Ary raha tsy on tahiny va ka tsy hita ianao savoir que le diable vous a gagné. dia ho fantatra fa ny devolony nahazo On anao. va prier avant de partir. Ifafaka isika mialohan'ny